Atolotra ny radio plisy ho anareo mandritry ty herinandro ty. Mandova Velona. Tantara Mitohy nosoratan'ny Hahazoanao manala-manana. Ireo nanome an'ny tantara tolotra andriana Arson sy Romi Armanana, niaraka tamin'ny Clarisse Ratsona, Prise Karakota Armanana ary Hahazoanao. Nandray fihosanana totoso Hahazoanao. Andro Faha Efatra. Nampalahelo aloatra nahazo any dada. Dia iny tamin'ny herinandro iny zany sisa ny andro nahitako azy farany. Ka aiza moa ny anapozandry ny zavatra mety hitranga ao anatin'ny ora vitsy. Na izay mianaka aza ange tsy nahafantatra ninina fa nanao krizy indray mandeha fotsiny izay izy dia tsy nahatsiaro tena tsony avy eo e. Nitazomina tao amin'ny réanimation tao foana izy saingy indrisy fa. Kizay ry mama, efa petsaka loatra raha masaika. So dia ankarary fo anareo indray koa. Avy lao izy itomandry manitra. Vadiny ange iny. Rariny loatra raha andaniny ranomasony rehetra. Mahereza mama. Marary loatra rak'izy a. Efa mba nitsaby ihany anetsika. Ka zay ny tirenako amin'ny mama hoe kizaiko. Fa vetivety inge norobavy. Misy resaka kely ataoko aminao. Ay, andraso raha aloha izy araka fe vetivety ahy e. Efa tokony alefa mantsy izao ny tory voalohany. Fa inona loatra ny dia mamaika anao Ranada? Lozako fotsiny aho izao ny fizarana mofo. Fa misy inona? Ka sy tiako ialinandro ny hevitra romanitra. Soa adino ka ho loza. Hitanao fa efa antitra ihany ny tena. Dia lazao ara fa azabe safary eo e. Ka zao are. Ndrika ho tsy matsapa hoe ohatra ny efa nahiliky rabaina sy rabofy anjoro trano mihitsy sika sindry. Tsy haiko tsara aloha izay tena antony a. Fa ireny tapoky-tapirenena teny amin'ny hôpitaly ireny. Ka tsy napotsika angery zokony tsy namangitsika teny. Efa fantatry zareo tsara fa tsy afaka tsika noho ny tsy fananantsika fotoana. Dia mbola sahanao an'izany ihany ve izy e? Mba sokafo ny maso romanitra. Jereo fa na dia ny fandraisana amin'ny famangina rehetra ao ary nge dia tokony mandraisy mitahiry azy. Hatraminy hoe lamba sy ny koronina hovidiana aza dia lehiry daholo no asainy mama mendraikitra an'izany. Dia maninona ka? Rehefa izay ny fantatry mama fa mampety azy. Tsy hitako izay olanako. Izay le tena mbola mahaketrina anareo tony ka. Zany ve no anao fera tsy bankiropitra lany hatramin'ny masoka reny? Ka tsy azoko nge le tianareo atongavany. Mariny? Aza vao aloha. Eno tsara ary. Mahatotsika tsy nolazana tamin'ny rabain'ny efa nanary aina. Mahatotsika tsy nitenenina mihitsy na dia tokony jery azy teny foana ary tamin'ireny fotoana ireny a. Midika izany rehefa tsy nasindry zareo saina mihitsy ny momba antsika menada. Mety ho marina ihany izany aloha e. Fa aty ny tena loza. Inona? Le tokony nakarakara sy navita ny janona teny amin'ny hôpitaly foana tamin'ireny. Dia le toko izany nanana fotoana ny laniana teny nandritra ny fitsaboana. Izy rery nanampy andrabofy tamin'ny fotoana farany nahatapotra ny ainy. Noho izany a, izy ny tiandrabaina kokoa no tsika. Izy no afaka nametraha andrabofy fitokisana. Ka hitanao amin'izao e, any aminy daholo ny famangina rehetra no mifatratra. Maninona tsara raha olona? Tsy marina kosa izany ka? Mba sokafo ny maso ranabavy a. Tsy nisy ny dila tamin'izay zavatra niteneniko teo mitsanga zao. Tsy mino an'izany aka. Samy tiany dada sy mama daholo tsika. Dia aza gaga ary rehefa tonga ny andro anankiray nambarany rabofy amintsika telo menada fa hitoko rery no mpandova sy azo ny tany sy ny tranony rehetra. Ny tsika da amin'izay mety ireo akanjo kiraro navelany rabaina sy rabofy ireo sisa no zaraina. Efa zavatra hafa kosa raha izany raha olona. Tsy mba hanaiky an'izany mihitsy a. Ka tsy vita amin'ny teny fotsiny io romanitra. Izao dia efa mila mandinika ny tokony atao.
rehefa miantra makoditra mantsy ny loza vao andray fepetra efa tara loatra. Ka inona raha zany no tokony atao e? Ny fatany dada ary tia mbola eto ambohitrako. Tsy tokony mikropaka be ka, mila mivonona fotsiny tsika. Ary maninona moa raha zoky raha tonga dia alaina dia tehirizina aty amintsika daholo ny taratasy-pananana rehetra. Na dia misy milaza ho tompony aza amin'izay dia rehefa tsy manana taratasy dia mangina. Tsy ela amin'ny zavatra itsika ary bavy efa ty zany. Ay kosa ny angatahako aminao fotsiny dia amin'izao fotoana mbola mahasomebisebo ny rehetra izao dia mandeha andry miakatra any amin'ny efitra rabaina sy rabofy. Efa itiana laiko ity ny lakile amin'ny armoara. Ajereo fa mifarany ambony ao le klasera mangamanga misy amin'ny momba ny titrany ity. so dia mba tsy mety zany raha olona ka misy olona nge ao ambony ao e? Tsy misy olona zany aho e, efa niakatra tany teo. Manana eo 10 minitra eo ndry fa za mody resaka mamastoky itsy akaiky ny razana itsy. Tena tsy mahavita an'izany aka. Fa ty rana bavy ty ve maninona? Aninanao mandrakizay nge fandavanao zao e. Aza mifanometsiny raha tsy anana na dia iray amin'ireo tanyreo azy ianao. Indray arako. Fa tsy ireo tsara aloha sao dia misy olona miakatra any. Tsisy olona miakatra zany eo e. Mandeana dia izao dia mbola be mpamangy be. Efa hoeri-taona sahady moa izay na alasananao raha maro koto na dia malahelo ary afaka ho aiza moa e, tsy maintsy miatrika ny toon'ny fiainana. Ndry tia sarintsika dimy mianaka e, nahafinaritra ery tamin'izany. Zao tia nareo zanantsika mianadahatra tsy dia tonga mamangivangy aty intsony e. Na reo zafikelitsika ara zara raha indray mandeha isam-bolana sisa no entindry zareo mitsidika aty amiko aty. Atao ahoana e, sahirana ondry zareo ko soary fa mbola teo toky. Fa raha tsy zany angamba dia antitra vetivety rehereto ah. Or mama ohatray fa arina mandinika ny reto sary reto ah. Toky angamba zany tonga any ambany azy zany. Ahoana toky nga zany e, aty ambony re za e. ay ve mama ty e, tsy androko mihitsy ahitana amin'ny mama. Otre fa ahoana misy inona ry toky a? Andraso aloha e, aza taitaitra ohatran'io aloha mama fa vao mahafinaritra nge no lazaiko e. Zany ka lazao ary fa efa mitaintaina be ahy e. Tratrakory mama ny tanjoko a. Tanjony inona? Ka ny tanjoko atr'izay ela be zay e. Afaka dokotera manomboko izao ary tsy toky tsony ny antsona fa dokter toky. Marina ve zany zanako? Oay avy ny lanitra ka tsy takatry marina dia arabasa ny toky keliko zany ary avilo hofiniko zany zanako zany e. Misaotra ry mama, raha tsy ianao sy dada koa nge tsy tody tamin'ny faniriko ohatr'izao ahy. Ny ray aman-dreny toky dia tsy maintsy miezaka foana hatafita zana ninona olana sedraina. Na mbola mety amozana ny aina koa aza dia tanterahana foana zany raha mbola ho an'ny zanaka e. Mendrika ho anareo ty diplôme ty ry mama, indrindra fa dada. Misaotra ry dada, misaotra tamin'ny anatrao rehetra. Ndry dia miresaka reretsy amin'ny sarindray le zanako. Andray ary lasatra ranomasy mihitsy ange izy zany e. Mahonena aty mijery azy. Toky a? Ahoana ry mama? Aok'izay anaka e, aok'izay efa fantatry tsara ny ao am-ponao amin'izao. Raha mba lasa aloha mantsy ry mama ny fivoahako ohatr'izao mba mety avitra sy voatsabika an'le raiko. Aza miteny an'izany ianao e, efa lahatra andreo manitra ho antsika izao ary tsy nisoa ihany ange ny raisitsika avy aminy e. Fa malahelo ihany ary mama na izany aza tsy afaka mba miala ny enina tsara akory a. Toky a,
aza miteny azany ho maninona zany mama? Fa maninona mama? ohatra misy zavatra manindrina be atao foko ato kay maty ary toky andraso aloha ary andraso aloha fa akarano siramamy kely aho osotro mama vetivety angeny anao fa tena mahavesatra be ny tratrako sady sepitra be azany ty ary sotroy aloha ty mama fa naninona ianao oay tena torany mama leo tonga de bataiko tsy ampandrina itsy aloha mama fa naninona ary mama teo fa inona tsara litiny nahazo azy vao mafaly zany ve de tokony amparary azy indray ka iny mihitsy ny tena tsy tatiny faly loatra izy nefa nalahelo be loatra tampoka koa satria na tsy aro tampoka ny dady izay mianaka ny fangaro ny alahelo sy ny fifaliana de niakatra ambony be tampoka ny tensiony de io izy reraka tanteraka io de efa nanahoana nefa izy ao ka mbola sarotra ny fitsaboana azy misy lalandra tapaka matsy any amin'ny lohany any araka ny fitiliana nataonay teo ka mety sanatry hafaty azy zany ve eno tsy ho voatsabony lava zany ry toky karaha ny tokony ho izy de tsy maintsy fandidiana ihany ny afaka nasitrana anazy tsy maintsy toranina maharitra nefa izy amin'izay satria atao izay hijanona ny raha any anatin'ny lohany any mety tsy mahazaka an'izany fandidiny zany izy noho ny taona nefa somary lehibehibe ihany ny tension any raha teo mbola tsy mety midina fa tena mbola avo de avo ka de andry amin'izao fotsiny eto zany tsika tsy aleo vele sy hoentina any amin'ireny mpandidy mahay reny tsy maninona raha lefa nivela mihitsy ary raha zay no ahavelona azy ka mitovy ihany ny zany raha zoky na eto na any samy tsy maintsy atao fandidiana daholo ihany ohatreto aza lozanareo fanditra eo fa avy maninona misy iny avy fa taitro mama jerefa ahetsana ny tanany de miteny izy oay io marina fa miverina ny sainy mama fa ahoana aiza ny marairy anao zao aleo aloha tsy resahana izy raha zoky mbola reraka be mantsy izy io zao toky aiza ianao zany mitady alangy izy zany ahoana ry mama ty ahy aza mbola miteny aloha fa miaza mitady torimaso efa kaiky ny fotoana andehanako makanisa eto kaiky daholonareo aza miteny an'izany aloha ry mama efa mitsabo anao ankiny zanakao tsy andry an'izany tsony eno tsara toky endry mama misy noterana saina sy dadanareo ny andraikitra ny fanananay rehetra any Mahamasina any lazao izy fa ianareo ny zanakay aleo fa iandreketako zany ry mama aza manahy amin'izany ianao ary aza miteny tsony aloha reraka be ingery mamy kely sy zao andehandeha endre tsara ianareo zanako miraisahina de mahaiza mifandefitra aza miadiady zany zay fa aleo amonjy ny vadiko efa sasa miandry ahy izy mama maty ve mama ry toky tsy maty zany mama io ry toky fonjeo izy ry toky tovy lesy efa raha fahaizany la mama ngely ty io tsy afaka ny anao ininona tsontsika ry izy da lasy mama tsy maty zany izy mama renareo teo Mandova Velona
Tantara Mitohy no soratan'ny Andro manala ireo nanome an'ny tantara tolotra andriana Arson sy Romi Armanana niaraka tamin'ny Clarisse Ratsona, Prise Karakota Armanana ary Iajarandry. Nandry feosana natotosy Iajarandry. Mbola hitohy